Makasitraka feno mpijery manaritra ny araba Douglas Tobkovavy amin'ny takarivan'ny sabotsy fahavalon'ny volana Oktobra 2022 ity manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra Maty TV satria moa sabotsy sy ny andro ibahan-toerana zany ny lafiny sosialy araka ny fanambara teo dia asaina mpanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ivitoerana roa izay natao iterizana sy hitondrana fanamboarana ireo vakoka atao amin'ny lapan'ny Manjakamiadana no ezahana apetraka eny Ambohitsiry eny Ambohitsiry moa izay tsy nakory fa toerana nonenan'ny Prime Ministre Rainilay Arvony tamin'izany androny ny tanterahana ny maraina teo ny lanonana fametrahana ny vato fototra ireo fotodrafitrasa ireo izao ihany koa natao dia natao ihany koa hikolokoloana ny maha malagasy. Ny ministry ny kolotsaina ny asa tanana ary ny fampiroboroboana ny vakoka sy ny lehiben'ny masivon'ny Japon miasa sy mono eto Madagasikara no nametraka ny vato fototra ny fotodrafitrasa roa izay apetraka ety Ambohitsiry izay nisy ny toeram-ponenana faharoa na ny résidence secondaire ny Prime Ministre Rainilay Arvony. Ny tanjona dia ny ampiroboroboana trano ny vakoka malagasy. BDB reo objet d'art zay nalaina tao amin'ny rova tamin'ny fahamaizana dia voatahiry izy ireo nefany tsy mahafeno ny fenitra zay tokony hahafahana mahitahiry azy ireo olovan'ny taranaka ka zay indrindra no anisany nanaovana an'ity atelier de restauration da anisany no izy zany hoe hitehirizana hanavaozana sy hikolokoloana an'ireo zavatra reo entana sisa tsy may tamin'ny fahamaizan'ny rova tamin'ny roapolo taona mahery lasa angambizay zay zavatra anankiray. Faharoa manaraka an'izay koa dia hisy koa atelier de bénisterie ihany koa zany hoe fampiofanana an'ireo tanoratsika fampiofanana an'ireo artisantsika ihany koa mba hanana an'izay traikefa zay ary misy mihitsy zany moa ny fiaraha-miasa ihany koa eo amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny ministera ny enseignement technique rehefa tena mandeha ka opérationnel zany na ny atelier de bénisterie na lay atelier de restauration reo d'objet d'art ireo zany. Ny lehiben'ny masivon'ny Japon dia nilaza fa ny fanatanterahana izany tetikasa izany dia efa tian'ny gouvernement japonais vola amin'ny alalan'ny fonds de contre-valeur mitetina 2.10 miliara ariary eo. Voalaza fa anatin'ny roa volana dia ho tafapetraka ireo fotodrafitrasa ireo. Ity tetikasa ity dia izy fiantraikany eo amin'ny sehatra ara-toekarena satria hisarika mpizahatany ny fisian'ny toerana afaka tsidihana toy izao.